tena mila ianaranao zany miandro zany mianatra makafi izay toerana misy anao eny amin'ny lalana izay androsonao alleloia tsy mbola eo amin'ny tanjoko ao aloha fa isaoran'andriamanitra tsy lasa tany amin'ny tokony isy ahy a fa akafiny misy a ety an-dalana zao andriamanitra manome zavatra betabe ny olona maro fa zareo tsy mandeha amin'ny zavatsarotra ao amin'ny zavatra tsara hitanareo tsy efa mandalo zavatra tena natsiravina ny baiboly dia tena betsaka olona nandalo zava-doza mihitsy raha lany ny varotra azo andefy nylaza tamin'iray ny fa lany biby masika izy dia afaka nisafidy tsara izy tena afaka namalifaty fa nanapa-kevitra izy ny anao izay atsara azy itsefa dia nanomboka atao andavaka ary nefara tamin'ny lapa amen manana hevitra mitovy amin'izanao fiainanao andriamanitra haiko fa tena sarotra zany fotoana zany nandany 13 taona tany am-ponjy izy tamin'ny zavatra izay tsy nataony tena niezaka ny maha olo marina izy dia nanao safidy tsara izy ary nivoasaziny amin'izany tena sarotra zany manao izay hanompoana an'andriamanitra ianao dia tena matsiaro fa miezaka anao ny tokony atao mety manao fanapa-kevitra amin'ny asanao ianao tsy miraitsy kombakomba dia verasy ianao amin'ny fanaovanao izany dia ohatrany hoe ahoana zany zany hoe ny safidiny anao ny marina dia za andray ny tovoasaziny amin'izany andraso aloha tazony zany fisainany zany ao amin'ny tokony ho izy tazona amin'ny lalana marina vavanao dia mandehana foana amin'ny fitiavana fa andriamanitra ho afaka ny mianao asa tsara lavitra noho izay verinao teo na ami'ray tsy kombakomba ianao mba hiazo nylay ray teo dia jereo ny angalarany devoly izay rehetra azonao zaho zao manandrana ranada zaho manandrana zao abrahama dia lehilahy tena nanana tombontsoa maro fa andriamanitra ny teny azy fa isy fanoerana izany tombontsoany marobe izany dao jerena ny genesis 12 manao izay isariana ny sainareo amin'ny zavatra ray andro any manamboatra ny sainareo ary manomana izany tsy anaiko lavo aho fa andresy aho tsy hidina ambany aho fa makivaky izany tadidiko nisy fotoana tamin'ny fiainako rehefa tsy nisy olona ty aho andriamanitra nanondry zany tamiko amen zany dia iray amin'ireo zava-magaga izay hitako ohatrany hoe tadidiko na irery sy na very asiny hoe tena zava-dozy zany fangirifirian'ny fanahiko ka na dia efa nisafidy ny anaraka ny antson'andriamanitra zao teo amin'ny fiainako efa verina manamaro a tsy maintsy nisorona tamin'ny fiangonana zany hoe ny vehivavy zany tsy mba manao izay nataoko izany tsy dia nandi fianarana loatra manaonao iza moa ianao dia izazy zany everiko fa izany mihitsy nantson'andriamanitra ao ataoko dia manao izay etsihana sy ahafantarana fotsiny a manao izay anaovana ny marina dia ny any mba azoko dia karazana tranga ratsy foana fa mbola eto ihany a zany ny tena fijoroana vavolombeloko mbola eto ihany a ka raha tsy afaka milaza zavatra afaka ohatr' izany isan'andro ianao milaza fotsiny ianao mbola eto ihany ary mbola eo koa ianao raha-pitsy sy amin'ny manaraka dia ny andro manaraka satria za andresiny devoly ka raha mitaha olona andriamanitra dia hitahy akoho izy genesis 12:12 taoarana ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama izay rehetra lazain'andriamanitra amintsika tsy voatery ho zavatra mahafinaritra mandehana miala amin'ny taninao amin'ny tombontsoanao hiala amin'ny tranondrainao sy ny havanao ho any amin'ny tany izay asehoko anao karazany zavatrina moa zany andao ny fianakaviako andao ireo namako andao ny tranoko dia izao ilay izy mandeha ho amin'ny tombontsoanao dia fantatrao fa hoe ahoana raha miverina mianatra ny tantara ianao ny olona izay manodidina azy dia manompo samby daholo ary matetika andriamanitra dia manasaraka antsika ny amin'ireo fisariana ratsy eo amin'ny fiainantsika
dia raha isitsika ohatrany hoe fandratrana antsika izany na dia ho amin'ny tombontsoa antsika ihany azy fa tsy moro zany hoe hiala amin'ny mahazatra izany rehefa mbola tsy fantatrao izay ho alehanao enareo avy tsy mora ny miala amin'ny mahazatra anao amin'ny zavatra izay tsy hanananao hevitra akory ny izay andehananao avy eo fa hoy izy hoe melolahy dia mandehanany amin'ny toerana izay efa asehoko anao fa ho alehanao le retsy tsisy olona betsaka sahanao izany mihitsy Andriamanitra dia mitady olona izay afaka hanaovany fanekena dia amin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama zao sika izao vao tadaholy ny rehetra izay manam-pinoana Abrahama dia natao isan'ny olona marina satria izy nino an'Andriamanitra sy nametraka fitokisana taminy voalohany nanao fanampy taminy izy mandehana miala amin'io toerana mahazatra anao io miala amin'ny fianakavianao ny tranondrainao ho any amin'ny tany izay asehoko anao andiny faharoa fa anao firenena lehibe aho dia hitahinao a miaraka amin'ny fisondrotam-pitahiana feno dia anao ny anaranao lehibe sy malaza dia ho lasa fitahiana ianao lasa fitahiana ho an'ny hafa dia hitazy rehetra mitahinao ao manana finiavana anao izay sain'Andriamanitra ataonao ataovy izay sorona sainy ataonao dia andraso ny valiny avy amin'Andriamanitra misy aminareo zao tena mandalo aty sarotra dia mila izao afatra izao ianao androany mila mihevitra mikasika ny valisoa izay efa ho avy amin'ny alalanao rehefa tsy mialan-darana ianao fa efa eny an-dalana izany mety ho avy rapito izany mety ho amin'ny andro alina mety ho amin'ny andro manaraka mety ho herintaona aoriana izao mety ho 10 taona aorianany izao fa mila amboarinao ny sainao na roviana vian'izany dia hiandry foana za tsy hitsokady sady tsy hialan-daharana fa nasitrana anahy tsy ndray alina akory fa mila fotoana lava zany fa tena nandroso aho nandritry ny lalana vitako fa afaka milaza ny marina aminareo aho nandeha 10 taona izay no everiko fa efa ampy arana amin'Andriamanitra dia fantatro zao fa tsy mbola tena ampy izany fa tena azo antoka kokoa zany noho izay rehetra nataoko teo alohan'izany taoriny 10 taona dia natsiaro toy ny tsy mba nisy fivoarana zany akory aho ary fantatro fa matetika sika ohatr'izany ka raha ny fiainantsika efa be korotana be dia ny fanahintsika koa be korotana ohatr'izany matetika sika mihevitra hoe mbola iova ary ve aho mety mbola iova ve izao zavatra izao ny marina dia andalam-piovana mihitsy izy izao raha mbola mijanona amin'ny finoana ianao Andriamanitra dia miasa ary ho avy ny valisoanao baiboly milaza ao amin'ny Hebreo 12:2 fa Jesosy izay naharitra ny azo fijaliana ny aritr'izany izy mba hazony ny fifaliana izay napetraka teo anoloany tiako ho takatrareo fa mila manamboatra ny sainareo ianareo anatin'ny fahorianareo za tsy mitsoaka za tsy mialan-daharana fa hiaretako izao tena ho reseko izao hiezaka andresin'ny devoly aho satria manana valisoa izay napetraka eo anoloako aho Andriamanitra dia mpamaly soa izay mazoto mitady azy marina ty ahitantsika eo amin'ny tarehinareo androany alina sasany aminareo zao mahatsiaro takona manao izay anaovana ny marina ianao tsy misy mahita tsy misy matsikatra tsy misy makasitraka akory ianao zao aza mijanona manao ny marina satria tsy misy olona mahita na makasitraka anao ny baiboly milaza ao Matio fa izay ataontsika ao amin'ny miafina ho an'ny tompo dia maly antsika miariary izy rehefa mitady sitraka ianao avelao zany ho avy amin'Andriamanitra avelao Andriamanitra maly anao malalaka sy ampahabe maso mihoatra noho ny fitadiavana izany amin'ny olona amen aoka hitsy eo anatrehany aza manao ny marina eo mason'olona fotsiny fa manaova ny marina foana aza mody miasa rehefa mandalo ny patronao ampiasana fa rehefa tsy eo izy dia milalao internet foana dia manao antso manokana 10 isa manina manao izany ianao hitan'Andriamanitra daholo anke hitany daholo reny manerana ny rehetra izy amin'ny fotoana rehetra tsy misy tsy fantany mila mianatra miaina eo anatrehan'Andriamanitra sika dia manao ny marina satria tiantsika Andriamanitra
dia manao zany foana isan'andro ka rehefa lavina manao diso isika ekeny zany mangataka azy mba hamelanao aitsany ny eloka sy ny fanamelohan-tena dia miezà manao ny marina ataovy ny marina. Petera voalohany 7:7 milaza tsy mamaly ratsy ny ratsy fa andova fitahina ianao. Zany midika fa rehefa misy olona manaratsy ianao raha tsara amin'ny zareo ianao Andriamanitra dia ho avy amin'ny fotoana mamety sy hamaly soanao. Aleloia, aleloia. Raha voaratra ny olona ianao ka mivavaka ho azy ireny ary manda tsy fosa azy koa, tena sarotra mihitsy zany ratrain'ny olona nefa tsy mitantara amin'olona zany. Tena sarotra zany. Indrindra rehefa mandre olona milaza zay ianao fa tena olona manan-danja izy ireny. Miresaka vesatra eo amin'ny nofinao. Avelao tsy hainareo izay nataony tamiko eo dia very ny fitahinao. Mampiasa zany tahotra mandalo amin'ny nofo zany isika ho amin'ny valisoan'Andriamanitra. Aza mba hopoloka fa aoka ho mpandraraha. Dia ianao inona ary zany resanao zany? Betsaka ny olona manao safidy diso, manantena fa izany no andreseny azy. Fa ny mpandraraha no manao ny mety, ka na dia toy ny manome zavatra azy izy satria izy mino fa tsy maintsy izy fijanjanany amin'izay nafafiny. Raha mitoy manao ny marina foana ianao, tsy maintsy azo ny valy ny marina ianao. Firy aminareo zao no tsy maharitra mihitsy? Eny ary, sika rehetra mihitsy mahafinaritra. Hitanareo zao, afaka mianatra zany fiandrasana zany koa ianao, satria dia andany fotoana lava miandry ianao mihoatra ny fanaovanao zavatra hafa. Ninona indrasanao zao dia afaka ny trangy zany, fa ho avy zany dia hifaly amin'izany mandrindry ny fotoana voafetra ianao dia avy eo izava-baovao indray amin'ny fiainana dia tonga dia hiverina amin'ny fiandrasana indray ianao. Marina, marina. Ka mila ianareo anao hoe miandry tsara. Mianatra mankafy ny toerana misy ianao, eny an-dalana ho any amin'izay alehanao. Aleloia. Tsy mbola eo amin'ny tanjoko aho aloha fa isaorana Andriamanitra tsy lasa tany amin'ny tokony misy ahy fa mankafy ny misy ahy ety an-dalana zao. Ankafy izay misy anao eny an-dalana ho any amin'izay alehanao. Hatraiza ny mafin'izany karazam-piainana zany Joyce? Tiako fantatra hoe karazana fidy manao ahoana no aloako amin'izany. Tena tsara enono zany zao dia ianareo ohatran'ireny tarika mahay ireny mihitsy eto androany. Dia tiako fantatra hoe hatraiza ny halavan'izany, ohatrina ny vidiny, lazaiko anareo hitombo vidy mihoatra noho izay afaka vidinao zany. Dia mbola ahatra lavitra noho izay mety ho zakanao. Dia mbola handratra ratsy lavitra mihoatra noho izay afaka heretanao. Dia ianao tena saingy amin'ny farany zany dia mendrika ihany dia azo valim-pity ianao, dia ho afany ianao, dia hanomboka hamovo tsara ianao, dia ho lasa faly amin'ny tenanao satria ianao tsy mba niala andaharana. Dia manindry ny inona ianao dia manindry ny aonina, maniry ny andony vidiny, maniry ny andony vidiny. Azafady. Misy fotoany Paoly nilaza ao amin'ny Baiboly manao hoe mangataka aminareo aho. Dia tonga ato an-tsaiko ato zany zao androany alina, mangataka aminareo aho. Fantatra hoe miresaka-kinona aho zao. Efa nandeha ny vahiny aho. Aza manao ohatran'ireo olona tapitrisany amin'ireo olona izay miaina tsasa-dalana eo anelanelan'ny toerana roa, tsy afaka miverina any amin'izay toerana ny angianao ianao. Fantatrao fa tsy azo atao zany, tsy ho voalohanao ny vidiny eo anatrehan'Andriamanitra handrosoana hivelomana amin'ny fandresena. Marina e. Tiantsika ho mora ny zavatra rehetra fa Andriamanitra tsy hanao ny zavatra rehetra ho mora amintsika. Marina, Andriamanitra manao ny zava-tsarotra ho mora raha mametra pitokisana aminy isika. Raha mifoka mandany atsasakady miaraka amin'Andriamanitra fotsiny ianao isan'andro dia ho gaga ianao fa ilamy manotontolo andronao.
tena maika foana loatra sika tiatsika atao daholo ny zavatra rehetra izay veritsika fa tokony atao dia tonga aloha miasa mba hifosafosa miaraka amin'ireo namatsika antsasakady miaraka amin'Andriamanitra isan'andro dia hitombo 5 minitra izany dia hitombo lasa ora ray dia avy eo ianao mila ora roa tsy tokony hoe tamavesatra izany fa ianao zao ho lasa ohatrany hoe diso fanantenana rehefa tsy maintsy manao zavatra afindray famboary ny sainao dia tazony izany ndao iresaka karazana hirifiry manokana izay ilayntsika ezaka mihitsy ny lisitra aloha dia tsy isy fiafarany fa iresaka aminareo mikasika zavatra fitsy ahoana ny mikasika ny ezaka amin'ny fangirifirian'ny fandavana efa misy aminareo ve ny lavin'olona dia tadidinareo tena narary mihitsy izany zao ny vaovao mahafaly dia Andriamanitra tsy mba mandahanao izany zay rehetra mino azy dia tsy mba handalo fanamelohan' izany tsy mba homeny fandavana izany fa sika rehetra dia natsony hoe malala izay rehetra manatona azy tsy nisy ny laviny tena natsiaro ny lavina tamin'ny mbola kely na olana sy noararotina tena nanao hafa sy ratsy ary tsy mba nananamana mihitsy tamin'ny mbola kely tany am-pianarana nireo zavatra nitranga tao an-tranoko dia mandrery tany am-pianarana natsiaro ny lavina ihany koa ndraiko tsy namela ho any amin'ny lalao baolina mihitsy tsy mba namela jery fety tsy nanatrika fitsingerenana taonan'olona mailo foana izy tsy mba mamelananao ninino izany dia matsiaro olona hafahafa foana azy izany olona hafahafa izay tsy mitovy amin'olo-kafa misy olona mahazo seresahako firy aminareo zao no efa naorarotina ohatr'izany ara-tsaina ara-batana na olana ara-fihetsem-po tena betsaka izany ho an'ity hevitra anyity ary ny tadavin'ny satana aminao dia nijanona simba eo amin'ny fiainanao rehetra hokorotana dia tsy mba ho afaka nifandray tsara hiaina amin'ny fihetsem-ponao foana fa Jesosy nilaza hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be tonga ny menamanao solona venina tonga ny mianao avy roeno solony very tonga mba ny mianao fahamarinana hitondra fahamarinana eo amin'ny fiainanao fa ilaza zavatra aminao ary tsy maintsy mila ezaka avy aminao izany afaka hoe mipetrapetraka eny ianao dia maratra sy tezitra na ianao ilaza hoe ataoko isan'ny lasa izao hitanao Jesosy naneraka andreo mpianana izany dia hitao Matthieu hitao amin'ny Luka ihany koa ataoko fa amin'ny Matthieu 10 sy Luka 10 ny ray ny andeha tsiroroa ny mpianatra mba anasitrana ny marary mba hamoaka devoly toro filaza tsara dia hoe mandehanao amin'ny tanàna midiro ao an-trano dia lazao hoe fiadanana eo aminareo ka raha mitoetra amin'ny fiadanana ianareo dia hijanonao ianareo hitoro filazantsara zany tanàna izany ka raha mandahanareo izy ka tsy mihaino izay lazainareo dia hitsano ny vovoka eo amin'ny tongotrareo dia mandehana ho any amin'ny tanàna hafa indray tiako ny azy izany ka ny sasany aminareo mila manitsana vovoka androany alina satria mety misy olona folo izay tsy tianao zao fa tena misy olona marobe any velany any izay afaka ataon'Andriamanitra ho tianao ianao ve izay lazaiko misy fotoana teo amin'ny fiainako izay natserovako irery mihitsy tsy nisy olona tia ary tena tiako mihitsy ny mahita fa nareo rehetra dia tia daholy afaka mizara ny ten'Andriamanitra aminareo ary haiko fa nivalim-pitiany teo amin'ny fiainako izany eno zao nisy fotoana tamin'izany ratraina lalina tsaroako indray andro nandro teo amin'ny gorodon'ny biraoko niazona ny tongotra latabatra mba tsy hitafa-tsoaka an'Andriamanitra tena voaratra lalina tao anatin'ny fanako nanao izay ezana mba hanaovako izay zavatra sy an'Andriamanitra ataoko zavatra iray izay tena sarotry indrindra tamiko izany hoe ankatoan'ny devy izany satria za tsy namela lehilahy hife azy izany sy hiteny amiko izay tokony ataoko satria ny lehilahy rehetra izay fantatro taloha dia nanararoatra daholy fa avy eo Andriamanitra nanana hevitra hafa tianao izay tian'Andriamanitra ataoko fa nofoko tena nanana fanoherana mafy mihitsy ny rehetra tatao amiko tia ilaza fotsiny hoe ajanony any izany za ngefeto hoe tsaroako natory tamin'ny tany niazona teo amin'ny tongo databatra ampio Andriamanitra apio Andriamanitra apio Andriamanitra apio Andriamanitra mba tsy tsoka amin'izao zaho mbola eto
tena mety adalana ho any ijoreto zao ilaza aminareo fa nianatra avy tamin'ny lasa ao ka hatramin'izao fa tena mbola mora mihitsy zany dia nandeha nandroso mba hoentina mbavaka indray andro dia nisy mpitoroteny mivavaka ho ahy dia raina ny tompo zay lay izy mihainao amin'ny voninahitra za mira aleloia ary koralina tsia oleretsy tsy haiko akory mitantara aminareo ny ratsiny zany matetika fa eto aho ilaza aminareo fa tsy hanenenana zany zay ny zavatra tiako azonareo tsy hanenenana zany zavatra mampatahotra dia ny mieritreritra fa mety mbola ho any amin'izay tokony nisy ahy ihany a ny marina tsy voatery azo zay ilaiko matetika foana zao vao faly fa hafana zany ianareo ave rehefa noratrain'olona tsy voatery hijanona tezitra fa hafana zany raha misy olona tsy tia afaka elako fotsiny zany dia mahatsiary fotsiny aho hoe tena very tombontsobe ianao dia hoy ianao hoe zany ve tsy tena firiarana sy fahasasaina mihitsy tsy afantatra hoe iza ao amin'ny Kristy ngamba mety isy 100 amin'ny olona rehetra tsy tianao fa raha tafiditra ao amin'izany 100 ahy izany ianao dia ataona moa fa ianareo ve inona ny lazain'i Jesosy ny mpianatra raha nandahanareo izy dia efa nandaha koa satria izy zany naniraka anareo ka raha mandaha ary zareo dia mandaha izay naniraka koa izy ka ny tena fototra dia raha tonga ianao ka miaina marina ka miezaka ny mba ho namana tsara ho an'ny olona kanefa mandahanao izy ny marina izy ireo dia mandaha an'Andriamanitra amin'ny fiainany rehefa nangatahana ambandao ny fiangonana kao satria niezaka ny anompo an'Andriamanitra nandratra azy zany ataoko fa nandratra ny fon'Andriamanitra mihoatra no nazo azy zany misy kristianina hafa mitondra olo oatra zany fotsiny satria izy ireo manao izay anarana ny antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainany fotsiny tena zava-doza matetika nataontsika amin'ny olo-kafa nahoana ary Andriamanitra no mamela zavatra oatra zany hitranga afaka manao izay tiana atao izy sa tsy zany Jesosy nandahalo zany hoe fandavany zany efa nofitahana izy ny olona ny laza lainga momba azy fa izy ny azona ny maso ny tany amin'ilay valisoa zany zavatra rehetra zany dia avy amin'ny satana manao izay anakanana antsika tsy anao izay aitson'Andriamanitra mba ataontsika misy aminareo ve mahatsapa fa ny devoly miezaka manakananao ny amin'izay aitson'Andriamanitra mba ataonao manampy olety fe zany zao mahazo fampahirezana ve nareo ndao iresaka mikasika zany hoe navely zany vetivety malala betsaka mikasika ny tantarako nareo fa misy zavatra tsy fantatrareo koa nanambady ny lehilahy hitako voalohany ary rehefa feno 12 taona satria zana tsy ary hoe tena no nataony draiko tamiko dia tsy mba isy olona ila zany tsony tena magaga ny zava-bitanao rehefa matahotra ianao dia nanambady lehilahy zay 12 taona tsy nananako hevitra mihitsy zany latsaka nohony ihany fa voazany dia matetika foana zany ny trangy hitanareo olona voaratra manambady olo-kafa voaratra dia tsisy afa-tsy ny mifandratra foana dia ohatrany foana ny verina eo izy zany mpanao alabotry manao chèque sandoka mangalatra izay rehetra sendrany tanany fa izy aloha dia tsara tare sady laza izy hoe tiahony izy kanefa ny marina izy tsy mihaino oatra zany mihitsy tahitra andray alina dia nahita azy saika angalatra miperatra mariazoko tamin'ny tanako mba afaka midiny rehefa mivady iny zay dia mpivaditra fiara izy ary nisy olona nangataka azy mbanao sofera izy sy ny namany mba hitondra fiara vitsivitsy ho an'ny Nouvelle Mexico ho an'ny mpivarotra tany indray dia netiny tany amin'ny toeran'io ary 30 andro zay ny tao dia avy eo izy tsy hitaka navelany tao Mexico rery tao Albuquerque Nouvelle Mexico verina tany mba hitory teny nanao fanahinina mihitsy dia mba ilazana fotsiny hoe mbola eto ihany tena navelany rery tao trano fatreba iny tsy nanambola akory mba hodina tany an-trano dia mila mandao izay rehetra nananako nindrana $7 tamin'ny olona tao Saint-Louis mba handehanana biso any an-trano indray linina 18 nandray azy ny verina foana nandray azy indray zany hoe fona fatiko ianao dia nandray azy indray fona fatiko ianao dia mandray azy indray dia averina indray zany
tsy haiko tsony ny fomba ilazana aminareo mipirany mody avy any ampiasana dia tsy mahita azy ao dia avy eo tsy mahita azy mandrindrindrona telo volana dia avy eo izy tonga dia tiako ianao amin'ny fonao dia ianao efa manino anao no manao dala ohatr'izany satria za mandrery ny hevitra fa tsy misy olona mba ho tia azy zany ary tsy tena mbola nitiavina anaty izany fitiavana mahoneny zany aza mbola tsara n'ilay hoe za tsy nanana mihitsy raha ny hevitra dia avy eo nentina kanao Atlanta California dia navelany tany indray efa tany Auckland nanao fivoriana tany any koa amen alleluia raha maneritreritra kely ianao ary dia voly ny verina fa tonga amin'ny fipetra samihafa kely no za tany amin'ny fidonana voalohany tsy mitomandrery any amin'ny fandrimba intsony azy ao mariny aza mitsokan-darany zany aza manaiky rendrika ao anatin'ny korotana mahonena zay ezahany dia vola tsipy any aminao zany dia ianao hoe tena manindry inona manindry ny aona tena miezaka zao Andriamanitra manana valosoa azo valy ny avy roeny amin'izay veriko